Mbola anisan'ny vaovao izay tena mahakasika antsika malagasy ihany koa no entina aminao amin'izao fotoana izao dia ny resaka vary zany. Tsy mitsahatra moa ny tompona raiki-panjakana mandamina ny sain'ny vahoaka mikasika an'izy ity satria nahitana fiakarany tokoa raha nambaran'ny ministry ny varotra moa Tazafa Armand dia ao ihany ireo izay tena manararaotra amin'ny vanim-potoana tahaka an'izao na izany na zany efa nisy ireo vary izay nafarana niaraka tamin'ireo mpandraraha matianina eo amin'izay sehatra izay. Mamitina antsika an'izany Jemima Daniel sy Mamra Sonaifo. Nanamafy ny ministeran'ny varotra fa dia tsy misy ny olana eo amin'ny famatsiana vary amin'izao fotoana izao hatramin'ny maitsoahitra. Na izany aza nefa dia nanambara izy fa mety hisy ny tsy fahampiany izany tahiry izany noho ny tsy fahampiana orana. Efa nisy anefa ny fepetra-ndraisina tamin'izany tamin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ny mpandrarahany vary mba hamenona ny banga. Efa nisy noho izany ny fifampiresahana ka amin'ny alalan'ny fanafarana vary 4 taona. Tsisy olana isika amin'ny resaka vary. Izany hoe misy ny ilaina ny vary eto Madagasikara mandritra ny fotoana maitsoahitra ny filazantsika azy. Na dia ina ara fa mety ena ny vokatra eto anatiny noho ny maintany izy teo dia efa miomana tsika zany zao antisipena amin'ny alalan'ny famenonana izany banky izany fampirarahan'mpandraraha ny fanjakana mba ameno ny banga amin'ny alalan'ny fanafarana vary avy any ivelany any antsemana izay tsy ampy. Fa mandeha ny asa midina eny an-tsena ny tompona andraikitra maro samihafa, misy ireo izay mivarotra ny vary nandritra ireny fotoana sarotra ireny tsy niova mihitsy ny prix-ny omeny fanjakana maro-pakasitrahana izy ireny. Misy koa ireo tsy maintsy hojerena ny miazona stock ka ireo le hita fa miazona stock mandehandeha zao ary dia ho faizina mafy dia mafy. Ireo mivarotra mampiakatra vidim-bary noho izany dia mpanararaotra raha araka ny fanazavana hatrany. Toraka izany ihany koa ireo mpanafina vary. Efa nisy moa ny fepetra noraisin'ny ministera mahakasika izany ka isan'ny voakasika voalohany ireo mpamongady tetsy Anosibe. Ny zoma lasa teo dia mpivarotra iray no tratra tamin'izany.